Faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ny page de iasina ihany ty manazavazava bebe kokoa ny momba ny hoe ahoana ny fomba kanesana aty États-Unis navy rofika de ny androany de mbola hifantoka ihany amin'ny resaka fianarana fa misy bonus kely raha manaraka hatramin'ny farantsika de misy torohevitra kely raha ohatra ka hoe tsy hianatra zany alehanao aty de inona koa ny fika anankiray io fika io de tsy andoavam-bola ny application fa raha ohatra amin'ny farany de atorotoroko atsika satria efa anomboka zao ny application an'ilay izy de satria efa niova ny année iova amin'ny volana ambony ny année fiscale aty États-Unis de ndao ary ny resaka androany hoy de momba ny hoe fianarana ny fikafika kely zaraiko androany zany de ireo zavatra tsy nananako fahalalana hoe raha mba fantatry moa zany ireo zavatra reto talohan'ny andehanako mianatra aty de mba somary tsaratsara kokoa noho ny fiainana niainako no tsaratsara kokoa zany ny trajet an'le fianarana zany raha tena hoe nafantatra an'ireto information reto zany talohany nandehanako nianatra zany de zavatra anankitelo no horesahako androany resaka fisafidianana tsara ny taranja tiana hinarana de hoe ahoana ny fomba atao mba ahafahana manana dossier compétitive kokoa mba ahafahana hoe tsy mandany vola be mba ahafahana mampitombo ny chance anao zany ahazo scholarship na bourse tsaratsara kokoa de ny fahatelo farany de le resaka karazana visa andehanana mianatra aty de ndao ariditra amin'le voalohany hoe resaka filière ny zavatra tsy fantatro zany tamin'iza andeha hianatra aty de fantatro moa zany karazana filière hoe inona avy ny filière misy fa misy catégorie an'le filière misy ny filière atao hoe STEM major de misy ny atao hoe tsy STEM major ny STEM major de azavaiko STEM zany de ny S science ny T technologia ny I engineering de M maths zany de zay mampatonga an'izy hoe STEM de io catégorie-na filière io akoatran'le akoatran'ny filière tsy ao anatin'ny catégorie io zany de ny antony anazavaiko antsika hoe raha mba fantatra tany aloha de mba tsy galère be le mianatra mo koa le aorianan'ny fianarana zany tiana tsy njovona arakaraka ilay tanjona moa zany raha ohatra ianao te hanana expérience bebe kokoa zany hoe mba amin'ny fotoana lavalava zany le expérience anao de mila filière mila safidinao zany de ao anaty catégorie ny STEM io amin'ny ankapobeny nefany ny filière rehetrarehetra de manana an'izay fahafahany zay hoe rehefa vita ny fianarana de omeny zareo herintaona amina visa herintaona zany ianao ahafahanao miasa zany fa le asa ataonao nefany mila mifandraika amin'le zavatra nianaranao de herintaona zany nomeny anao de vita iny herintaona iny na ianao manohy mianatra na ianao mitady fika hijanonana aty États-Unis raha te hijanona de le STEM major nefany akoatran'le herintaona omeny anao iny de ny STEM major afaka manavao aniny zany isa-taona zany hoe afaka avoziny indroa de avoziny indray fa hoe ampina roa taona zany de ny STEM major zany raha ataony total be de
telo taona no anananao, zany hoe manana expérience 3 taona zany ianao rehefa vita ny fianarana. Fa raha ilay filière hafa, ilay taranja hafa dia herintaona ihany anananao. Ny filière ohatrany ahoana ary ilay STEM major ny STEM major rehefa resaka momba ny science, teknôlôjia, engineering dia maths dia STEM daholo. Raha ohatra anao hoe statistika ohatrany dia zaho ao anatin'ny maths zay. Raha no computer science ianao dia ao anatin'ny engineering zay. Raha ohatra hoe agriculture dia engineering koa zay. Business management tsy ao anatin'ilay izy. Nurse koa tsy ao anatin'ilay izy. Nahagaga anamo hoe maninona nursing tsy tao anatiny. Rehefa resaka manodidididina an'ireo zany dia mahazo 3 taona zany ianao expérience. Ny système omeko ohatra tsika ohatra ny resaka science sociale reny zany système ohatra ny hoe management, resaka science politique ohatra ny anazy ao tsy STEM dia communication tsy STEM, journalisme tsy STEM, resaka sociologie reny tsy STEM zany. Raha ohatra zay zany fantatra tsara taloha dia mba nahay nisafidy tsara an'ilay filière nianarana zany, fa io moa zany arakarak'ilay filière tiana. Na moa zany tiako tamin'izaho hoe hianatra aty dia relation internationale dia zay no nianarako science politique zany. Dia ny faharoa, ahoana ary no atao mba ahafahana manana dossier compétitive zany, mba ahafahanao mahazo bourse tsaratsara kokoa. Voalohany indrindra aloha zany alohan'ny eritreretina an'izay dia mila miomana ianao amin'ny resaka naoty. Hijerevana zareo ny naotinao dia naotinao rehetrarehetra miaingany amin'ny seconde dia naotinao rehetrarehetra primaire dia terminale zany plus ny naotin'ny bac. Mila tsaratsara naoty zany ianao zany dia mila mahay mila tsaratsara koa ny standard test anao zany, na io resaka TOEFL sy ny SAT na SAT. Dia ny dossier anao zany voalohany zany mila tena hoe tsara, dia mila mahay manoratra essai tsara koa mandresy lahatra an'zareo hoe za ianona zao ny antony, zany hoe ny essai anao zany mila tsara. Io zany aloha zany base zany zay. Dia ahoana ary ny fomba rehefa mandefa dossier zany ianao dia ahoana ny fomba hoe ahafahan'ny dossier anao iny compétitive kokoa. Ho antsika malagasy itsika gasy dia anisany hoe mahay miady varotra. Efa nananantsika zany zay fa hoe mba atao formel kokoa zany le izy, mba atao amin'ny fomba hafa kokoa. Nisy fotoana nianatra talohan'ny idirako ny asa zany, talohan'ny vita ny fianarako bachelors zany, talohan'ny vita ny bachelors dia naka cours anankiray resaka négociation les cours. Dia zavatra nianaranay atao hoe ahoana ny fomba inégociena iadiana varotra amin'ny resaka karama. Raha ohatra hoe vao mpianatra vao andeha hiditra any amin'ilay asa amin'izay ianao, ahoana ny inégociena iadiana varotra amin'ny resaka bénéficenao, satria aty mantsiny afaka iadiana varotra amin'ny bénéfice hoe ny assurance santé anao tataka ny ahoana, ny sévine sy ny sisa, ny bonus, ny ohatran'ny bénéfice rehetrarehetra zany. Dia atao amin'io cours io zay nampianarina hoe ny scénario natolotry le mpampianatra zany dia hoe natao par groupe zay. Dia ny tanjona dia hoe nahazo tamin'ny alalan'ny zany hoe nanao campagne marketing zany le groupe zany, dia ny faninana zany tao amin'ny société dia hoe nahazo an'le izy amin'izay zany, nahazo zany le marché dia izaran'le bénéfice, izaran'le commission zany dia tamin'io
nazavainy hoe ianona zao point ny ananany dia io point an'ilay olona io zany manandanja bebe manandanja be io dia hoe arakaraka raha ny tokony ho izy zany tany amin'ny farany zany voatakatra ilay hoe satria nomeny point zany ohatrany hoe rakoto nomeny 36 point dia rabe nomeny 20 point dia ravao ohatrany nomeny 15 point dia le mpampianatra zany no fahaefatra ao anatin'ilay groupe foana zany 3 point fotsiny le an'ilay mpampianatra dia ozy le mpampianatra hoe ataovy ozy izy ny adevitra dia ahoana ny fomba izaranareo an'iny commission iny zany dia dinio tsara hoe le point nomenanareo ireo tokony ifandray amin'ilay décision anareo zany dia natao teo zany natao teo nanao décision ny adevitra teo zahay nifandresy lahatra hoe ohatrosaotra zao dia rehefa tamin'ny farany zany dia zahay mpianatra ireo nietreritra hoe team anankiray zany ao anatin'io team io dia tokony mba hoe mitovy zany ny point tadidio tsara fa ny cournay teto dia hoe resaka négociation na karama négociation na bénéfice dia hoe andao rangahy tenenina izy hoe atao zara mitovy le izy satria samy atao anatin'ity team ty tsika nahazo an'ity bénéfice ty nahazo an'ity commission ty zany dia ozy izy le mpampianatra hoe vita avy eny ianareo dia ahoana ny décision anareo dia niteny zay hoe aleo atao zara mitovy dia ozy izy le mpampianatra hoe ndao averina ary ozy izy le fedina hevitra dia za présent eo fa tsy miteny tamin'ny farany izy dia rehefa mifandresy lahatra teo moa hoe ndao atao an'izao ndao atao an'izao dia mbola miverina tamin'ilay conclusion ihany hoe anao zaraina mitovy dia nomezany le mpampianatra zany zay dia ozy izy hoe nareo ozy izy ve vonina hoe satria efa niteny anareo hoe le point nomenanareo rehetrarehetra ireo point le izy nomeko anareo fa raha nomeko an'le titre nareo hoe le ananana 36 point CFO ohatra ny Chief Finance Officer dia le nomena 20 ohatrany hoe VP marketing na ohatrany dia za ozy izy 3 point ny azoko dia raha le 3 point ozy izy mirepresente hoe assistant dia tena sur avy nareo fa izara an'ilay commission mitovy amiko jerevy tsara ozy izy hoe matoy ianao tonga amin'io toeran'io dia fa nandalo lalana lavitra zany ianao ny tiako tenenina amin'izay zany hoe ny bagage hoentintsika ny zavatra hoentintsika andresen-dahatra olona dia manandanja be dia iverina amin'ilay fianarana amin'izay ahoana zany no ahafahan'iny dossier anao iny compétitive averiko foana hoe talohan'le za nandeha nianatra taty tsy nalalan'izany teknika zany fa rehefa ho vita zany ny expérience ray taonako zany rehefa teny amin'ny atsasatsasan'ny tena dia hoe amin'ny herintaona zany vita ty dia anao inona ody any Madagasikara nefany tsy manana expérience tsara expérience herintaona ihany nefany efa niinvestira be arabola sy fotoana taty zay hoe hiverina hianatra zany dia teo amin'izay vao tena ahoana re zany tenenako anazy nisokatra zany le maso satria nanao one on one tamin'ny zany hoe nanao interview nanao entretien tamina advisine na fianarana maromaro zany dia advisine anankiray no teny hoe raha teo compétitive tsara ny dossier anao izy izy dia mila apply vague moa zany ny fiteneneny zareo anazy dia hoe mila manao application amina école maromaro satria ireo école ireo dia mahafantatra satria ny zavatra tiako nianarana tamin'izay business analytics zany dia ny ranking
an'ireo école ireo de efa fantatry ny olona tsara. Raha ohatra hoe misy école A, misy école B, misy école C de mifankafantatra hoe ranking ny A de zao, ny ranking ny B de zao. Ka raha ohatra ianao manao application am'ireo ka voaray am'ireo telo ireo de afaka ny offre omen'ny anankiray afaka hoentinao andresen-dahatra ny anankiray hoe zao. De za nanao application tamina école anankivalo. Na tsara anazy moa zany de tsy nandoa vola nanao an'ilay application zany, nataony zareo waive daholo zany le vola le frais ana application satria fikekely anankiray koa zay raha ohatra ianao ka de tianao waive ny frais ana application de tiana miresaka aminazy tsara mihitsy hoe sans condition de voaray tamin'ny anankidimy ary de ireo no nampiasaiko satria efa fantatro tsara, efa nataoko recherche tsara hoe zao ny ranking n'reto école reto. De l'école tiako nandanana zany anankiroa zany no tena tiako nandanana de ireo no nampiasaiko zany de zareo efa mahafantatra de zay no nazahoako scholarship tsaratsara tamin'ity grad school ty zay ianarako masters amin'ny business analytics. De zay ny faharoa, zay zany zavatra tena hoe mba hoe faniriko, mba hoe haiko zany talohan'ny andehanana taty de zay mampatonga namamy an'ilay tips anareo. De ny fahatelo de le resaka karazana visa. Le karazana visa aloha zany tsy isika no misafidy fa ilay école no miteny hoe no izao antony zao sy no izao antony zao de tiany karazana visa alainao any amin'ny ambassady. Raha ohatra zany école conventionnelle zany tsy resaka hono ry nazavaiko an'izany efa misy roa zany en général ny karazana visa misy le J1 de misy le F1. Mitovy ireo fa ny F1 zany de azavaiko manaraka iresaka momba ny F1 sy J1 fa le J1 no tiako teneny eto. Ny J1 amin'ny ankapobeny de mitovy amin'ilay F1 ihany fa misy restriction zany. Ohatra ny J1 rehefa tonga aty États-Unis de ny restriction de hoe misy karazana assurance de santé tsy maintsy alainao zany hoe tsy maintsy manana n'iny assurance de santé iny de ianao zany mila raha ohatra zany hoe efa taona ny fianaranao de ny assurance de santé anao zany mila hoe période an'le efa taona iny mihitsy. Ny F1 nefany de na herintaona de afaka avaozina de sarosarotra kokoa zany mitady an'izay assurance de santé efa taon'izay arakaraka no de arakaraka le fianarana ihany koa. De ny J1 koa misy an'ilay indrindra fa ny boursanao de tohanan'ny ohatra ny hoe gouvernement américain na hoe exchange student anao aty de misy an'izay roa taona tsy maintsy miverina any amin'ny toerana niaviana zany. De iny J1 iny zany raha ohatra ianao hoe vita ny fianaranao de mody ianao makany Madagascar de afaka roa taona ianao vao miverina aty États-Unis de ohatra tsy afaka mijanona aty zany ianao arakaraka no satria ny J1 rehetrarehetra tsy mitovy. De ireo karazana visa ireo zany mila fantatra tsara. Ahoana ny ahafantarana anazy? Manao entretien amin'ilay école ianao hoe ny zavatra notanena voalohany zany rehefa manao le entretien amin'ny école hoe manao ahoana ny karazana scholarship atao aminareo ohatra ny ahoana ny amin'ny resaka international student de ny karazana visa mahazo an'ity scholarship ty de zay ireo zavatra anankitelo ireo zany de mba niriko hoe mba fantatry talohany nandehanana taty mba nanamora ny fiainana taty. De zay ny androany fa le resaka bonus kely hoe
misy fika anankiray andehanana aty États-Unis tsy maintsy hoe le mandeha aty tsy mandoha vola ianao tsy maintsy andoha frais ny ticket sy ny tariny. Misy an'le hoe DV lottery zany, diversity visa amin'ny filazana azy, de resaka tirage au sort le izy de anao vidéo momba an'izay amin'ny manaraka satria efa tapitra ny année fiscale afaka andro vitsivitsy manomboka octobre ka hatramin'ny septembre 2025 zany ny année fiscale manaraka de efa hosokafan'ny zareo indray ny fanaovana an'izay application zay. Le application moa zany tsy mandoha vola fa rehefa voaray moa ianao zany rehefa voatsongo ny anaranao de manao ny dossier rehetrarehetra ianao. De zay anaovako vidéo hafa fa omany ny dossier, omany ny passeport, omany ny sary, omany ny rehetrarehetra fa de anao vidéo momba an'izay de zay ny androany fa de manantena antsika fa hizara an'ity vidéo ty amin'ny namana, ankizy, ray aman-dreny, cousin cousine zay mba mila an'ity vidéo ty zany de aza adino ihany koa ny manontany ao amin'ny MP ao, misy MP be da be ao fa noho ny asa sy ny fianarana de tsy voavaly tsirairay moa zany fa de amin'ny manaraka indray ary mazotoa.